Ny tenin'Andriamanitra izay ho anjarantsika androany dia nalaina avy amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko faha 20, ny andininy faha 9 hatramin'ny andininy faha 130 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra no ny fatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny lanivoany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy, ilay atao hoe Didimo, dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry nomboana, ka ataoko eo amin'ny olatry nomboana ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lanivoany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho. Ary no ny afaka havalohana dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy, rehefa voarindrina ny varavarana, ka nitsangana teo afovoany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lanivoako, ary azahoisan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra ireto mba hinoanareo fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Iara-mivavaka isika. Re Jesosy Kristy Tomponay, tsara ianao, tsy mandao anay ianao, na dia mihery noho ny tahotra aza izahay, dia manantona anay ianao ka mizara ny fiadananao. Ataovo anisan'izay mino izahay Tompo. Tsy nisy nahitanao izahay, fa ny fanomezana lehibe izay omenao anay dia ny finoana. Ary izany finoana izany dia hitondra asa ato anatinay, hanome anay hery ka hizaranay ny fiadananao eran'izao tontolo izao. Aoka ianao no hiteny ry fanahy masina ka hampianatra anay androany. Amin'ny anara-soanao nanaovanay izany hataka izany Jesosy. Amen. Herinandro iray izay ny lasa, rehefa avy nankalaza ny Paska isika. Herinandro anankiray izay niantsoantsika hoe velona Jesosy. Herinandro anankiray izay nivalona ka anontaniantsika hoe inona niova tamin'ny fiainako nandritra an'izay raha herinandro izay. Raha ny mpianatra manokana no jerena dia ny takariva ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, dia niseho taminy ny Tompo. 7 andro aorianan'izay na ny alahady manarak'izay, dia mbola tao amin'ny toerana izay nahitany Tompo azy ihany izy, nirindrina tao amin'ny trano, satria no nitahotra ny jiosy. Tsy nisy zavatra niova ny fiainan'ny mpianatra nandritra n'iny herinandro iny, fa mbola nitahotra, nirindrina tao anaty trano. Ny nampiavaka kely an'izao fionana anankiray anjarantsika androany izao dia tamin'ny fionana voalohany tsy teo Tomasy, tamin'ny fionana faharoa dia teo Tomasy. Fanontaniana hoe nakaiza moa i Tomasy tamin'iny voalohany iny.
afaka manontany tenatsika sika tovy am'zany fanontaniana zany koa eo misy fivorim-piangonana misy fiarahany mino tsy eo anao ary matetika ny olona tsy mpamonjy fivoriana reny no manohatra an'izay tapakiny maro rehefa avy eo no be fanakiandrana rehefa avy eo tsy mino an'zany anao no tsy teoko zany zavatra misy rehefa tsika no banga tsy mamonjy ny fiarahany mino de misy zavatra banga amin'ny fiainatsika tsy hitanao lay Jesosy zay nandalo teo tsy vitan'zany nataony Tomasy fa nisy ny fisalasalana tao anatiny namoaka feo hafa izy za tsy ino raha tsy mitsapa fa ny zavatra tsara kosa eto de zao tao anatiny firaisamben'mpino izy nampiseho ny heviny fa tsy nandeha nivoaka ny firaisamben'mpino de tany amin'ny jentilisa no niorakoraka hoe tena izao ane nylazainy zareo tao nanelitsaho kory zareo fa nisy nitsangana ndray hono Jesosy za tsy mino an'zany fa naseho ny tsy finony nanatrika an'ireo rahalahany ireo zany no tokony ataotsika zany dia ny rahalahtsika no mampitsangana atsika no manarina atsika am'zany fahalavona izany ry havana tonga ny andro manaraka ny herinandro manaraka teo Tomasy tonga saina am'izay Tomasy fa rehefa za le tsy eto io ane betsaka ny zavatra amseho tsy hitako mba hiaraka aminareo ho tafitra ao anatin'ny narona telo aho miangona amin'ny anaran'i Jesosy dia eo afovoany izy ary teo afovoan'ny tompo nitsangana teo Jesosy ry havana ary mizara ny fiadanany izy rehefa niaona tamin'ny mpianana izy de mizara ny fiadanany foana mahafinaritra ahy maheno an'ireny olona rehefa miaona reny ny fiadanany tompo satria zany tokony fiarahabantsika zany ny fiadanany tompo ny arahaba ny mpianany Jesosy finaritra fiadanana ho anareo ary naverimberiny zany tetra fiadanana ho anareo ary rehefa nizara ny fiadanana Jesosy de nitoizany tao anatin'izany hoe mamela eloka fa ireny mitory fiadanana foana reny fa tsy misy famela-keloka ao amin'ny ao de lozany no ambarany reny misy olona mitory fiadanana nefa tsy mifampiresaka aman'olona misy sampitarika fiangonana zao tsy mifampiresaka misy am kristianina miara mivavaka amin'ny fiangonana anankiray tsy mifampiresaka misy ara-tena efa ao anatina cellule de prière anankiray mbola tsy mifampiresaka samy antoko-pihira tsy mifampiresaka samy mpiandry tsy mifampiresaka samy ao anatin'ny fikambanana masina tsy mifampiresaka tsy fifamelan-keloka ane dikan'izany ohatra anankiray fotsiny hoe tsy mifampiresaka misy tsy mifanditokatrano tsy mifampihinana masaka ao an-trano tsy mifampiarahaba palahelo zany zany no afatra nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany mifamela eloka ianareo tahaka namelako ny elokareo ary zay fatoratsika eto dia mbola mifatotra ny an-danitra zay vahatsika eto de mivahany an-danitra asanao na hovonina hahitany zavatra ny fatoranao eto ambony tany eto any an-danitra mampatahotra zany raha mbola ho tafiditra ao an-danitra ary anao mizany zavatra ny fatoranao zany fiadanana nomeny Jesosy atsika ny fitsanganana tamin'ny maty de ny famelan-keloka nanatrika ny fizarana ny fiadanany Tomasy ary rehefa nanatrika izy tonga de ozy Jesosy tamindry Tomasy avy aty jereo io ny olatra tamin'ny nanombona atefo eto ny tananao nataitra ny Tomasy de zao ary to heny Jesosy reny zavatra niteneniko reny Jesosy eo foana ka am'izay zavatra ataotsika rehetra ane eo foana izy maheno ane izy le tsika mifosafosa olona reny heniny Jesosy ane reny tsika manaratsy olona reny heniny Jesosy reny itsika manome tsiny an'Andriamanitra reny heniny ane reny eo akaikinao mandrakariva izy jereo moa ny fahagany Tomasy rehefa nilaza ny mpianatra hoe nahitany Jesosy anay tena tonga teto izy raha ataotsika fiteny am'izao ngamba de ozy Tomasy hoe mba atao serie asa mba miteniteny moza lava maty ane izy teo iny ozy Jesosy taminy eniko anao iny Tomasy aza misalasala zany vo naeno aniny ilay tsy finony Tomasy nivadika ho fanekempinona tompoko sy Andriamanitra rehefa itsika nylatsahan'ny fanahy masina dia manao an'izany fanekempinona zany tompoko sy Andriamanitra mino fa ozy Jesosy hoe aza mba ho anisan'izay tsy mino na de tsy nahita aminao
ary zany no iainantsika amin'izao tsika ne tsy nisy tsy tahaka ny apôstôly 12 zay niara-dita amin' jesosy anytantelo taona mahery fa isika efa nitantarana taty afara isika nandreny afatra nahazo any fanomezana lehibe lavitra noho ny any apôstôly de le finoana satria tsika tsy nahita sambatra kokoa isika zay tsy nahita nefa mino matoky tenin'Andriamanitra no misy ny fahatokina lehibe zay nanatsika matoky ao tompo azoko ny teninao ao amin'ny tenin'Andriamanitra na zao tsika an'izany aoka tsaroantsika ry havana fa niovane Tomasy ndraindray tsika raha vao miresaka ny Tomasy de hoe Tomasy le tsy mino fa tsarovo koa fa i Tomasy dia ilay missionnaire lasa missionnaire lehibe izy nakany Inde nitory ny tenin'Andriamanitra tany Inde izy ary maty martiora tany izy ry havana toerana ny aingany ity tsy finoana ty ary novan'Andriamanitra de nanao ny fanekempinoana izy dia lasa ho apôstôly lehibe aiza ny toerana iainganao aiza ny toerana iainganao mety miainga avy tamin'izao fihiboana izao ny fahitanao an'Andriamanitra ka hanaovanao ny fanekempinoanao mety miainga avy tamin'ny fijalinao ny fiaretanao no iainganao ka hitanao an'Andriamanitra mety miainga tamin'ny famoizanao ny olona malalanao zay nindaosin'ny fahafatesana na nindaosin'ny toe-javatra hafa maro ny fitodianao amin'Andriamanitra ka hanaovanao hoe tompoko sy Andriamanitra dinio ny toerana izay iainganao ary aza mijanona eo aza mijanona amin'ny tsy finoanao fa mitomboa amin'ny finoana isan'andro ka ho velomy ny herin'Andriamanitra tahaka ny fiainan'ny Tomasy ny fiainantsika rehetra ary dia ny irina dia hitohy makany amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia iainantsika isan'andro zany ary misy vokatra ao anatin'ny fotsika herinandro ray zay no lasa nakalazantsika ny Paska makaiza ny fitomboan'ny finoanao makaiza ny fitantaranao amin'ny olona rehetra fa velona Jesosy aiza ny hery zay azonao satria miteny ny tompo eto hoe fiadanana ho anareo raiso ny fanahy masina mandray an'izany tsika ry havana dia mandray fanahy mahery fa tsy fanahy osa mitsangana miazava Jesosy Kristy no hery ho anao Jesosy Kristy no fahazavanao minoa fa eo akaikinao mandrakariva izy minoa fa tsy mandao anao izy minoa fa mampahery anao izy minoa fa manangana anao amin'ny tsy finoanao izy ka ho izy aminao atehefo eto ny tananao aza ho anisan'izay tsy mino fa minoa sambatra kokoa isika ry havana zay tsy nahita nefa mino aza miatehitra amin'ny famantarana intsony aza miatehitra amin'ny fahagagana intsony fa Jesosy efa ao aminao io ny fahagagana ho amin'ny fiainantsika isan'andro amen miara-mivavaka isika misaotranao izahay ry Jesosy ao fa ianao no fahasoavana lehibe no mino ray ho anahy ataovy mino zahay misory ny fisalasalana hovay ny fiainanay isan'andro matoky anao izahay hatramin'ny